tena tsisy ve amponao ao toerany iray de tsisy ve indra fonao mba ampiray raha tsiko angamba sa tsy mahay no tsy tianao safidinao ka tsy voray ho namanao fa ny foko tsy atady zany okohoniko ao ny tomany tsy vilitsoniko ny saiko fa ianao ihany no ilaiko de tsisy ve indra fonao mba ampiray. Ok, ny hira ianarantsika androany dia hiran'ny Njakatiana tsisy ve. Ny intro dia manomboka amin'ny F. Tsy tendrena le corde fahenina. Ok, dia rehefa E mineur mankany amin'ny E4. Ny mahasamihafa ny E mineur sy ny E4 dia eto amin'ity E mineur ohatran'izao dia ny E4 eto amin'ny quatrième eo amin'ny corde fahaefatra deuxième case tendrena ny note zany dia miverina E mineur dia F. Ok, zay le dia misy noty efatra tendrena aingana tsiraidray dia D mineur dia E mineur dia F dia G. Ok, ça. Ok, dia jereo le diagramme amin'ny fomba fitendrena an'le note rehetrarehetra. Ok, dia G7. Ok, mahatonga ny ity G ty G7 satria ny G matetika eto fa raha avadika eto amin'ity F ty izy dia lasa G7. dia alohan'ny makany note manaraka C fa alohan'ny ankanesana any esoriny ity F ty. Ok, ok, dia misy fliriny kely eto amin'ny corde fahadimy sy fahenina manomboka amin'ny troisième case ianao. Ok, dia pull off eto amin'ny cinquième zany 3 5 3 dia rehefa makany amin'ny première case. Ok, dia A sy G bazina B. Ok, ok,
zao dia manomboka amin'izay ny tonony dia C ny tony ny corde voalohany dia G miaraka amina base-na B dia rehefa eo A mineur misy pull off zany hoe tsy tonga dia makany amin'ny A mineur zany fa somary sokafana aloha ilay izy. Tena tsy CV ok dia amponao ao ampon C dia F dia rehefa eo E mineur toerany ray dia G zany hoe E mineur dia rehefa eo G. Rehefa mihira D tsy sy V fandroana izy dia F eo amin'izay izy ohatra mitovitovy amin'ilay fifampidirana na lentra D F dia rehefa eo E mineur fa le E mineur tsy tonga dia tsy tendrena tsotra fotsiny fa asianan'ilay E4 reto dia rehefa eo miverina E mineur zany D tsy sy dia rehefa eo F V dia eo indray ilay note efatra agny D mineur dia E mineur dia F dia G ok indra fona dia rehefa eo GC mba ampiray rehefa eo mba ampiray ny afaka atao G7 koa mba ampiray fa ny G no ohatrany tiako kokoa ampiray ok dia miverina amin'ilay flirony teo dia miverina makany amin'ny tony tsy hoe miverina moa zany fa mandeha makany amin'ny tony faharoa izy dia mitovy ilay note rehetrarehetra hatreo amin'ny le manoatra an'izay fa tonga dia G7 fa tsy G tsotra fotsiny manaraka ok G7 dia rehefa sokafana dia C dia alohany mandeha makany amin'ny fiverenana izy misy riff kely zay C dia G base na B dia A mineur C dia G base na B dia rehefa eo A mineur ok fa tendrena aingana ok ny hira malagasy be da be misy an'izany ok dia makany amin'ny fiverenana dia ny fiverenana G ny fiatombohany fanifoko tsy atao dizaseza dia rehefa eo asiana an'ilay flirony to indray C G miaraka amina base na D sy A mineur ok okobo ny congé tomase dia rehefa eo aloha tsy miverina makany amin'ilay flirony intsony fa tendrena tsotra fotsiny ilay zay dia ny note manaraka E eo izy ilay tsy vilitsoniko ny ok le A mineur iny tendrena indroa fa le faharoa izy asiana an'ilay fe ok dia rehefa eo D7 eo izy ilay fahianao ihany no ilaiko tia mahatonga anazy hoe D7 satria ny D matetika ohatran'izao fa tia avadika ato dia fahianao ihany
dia afaka asiana F dièse eto raha ohatra ka tianareo fa tsy voatery fa ianao ianino ila dia G dia rehefa mamarina an'ilay Q iny a G7 fa ianao ianino ila Q. Ok, dia miverina D tsy sy V mitovy amin'ilay taloha eny. Iny efa nampianariko toy ihany. Dia izay ilay hira fa dia mazotoa ry aloha.